Alleloia. Faly miarahaba antsika tsiraray avy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny tenako amin'izao fotoan'izao anatin'ity fotoam-bavaka androany hariva ity. Tononona aminao sy ny fianakavianao ny fiadanan'Andriamanitra raitsoto. Misaotra an'Andriamanitra manokana satria nomeny izao tombotsoa izao mbola ahafahako indray miaraka amintsika ao anatin'izao fotoam-bavaka izao. Tena tsara loatra Andriamanitra satria name antsika fofinaina mahavelona, mbola nitazominy eo amin'ny vavorintsika ny haitsika rahalasy-ranabavy, mbola nomeny fotoana, mbola afaka miresaka, mbola afaka miteny, mbola afaka mihaino avanin'Andriamanitra zany rehetra zany. Ary hozy izy ny ten'Andriamanitra amin'ny ny famindrapon'Andriamanitra ny tsy nalandretsantsika. Izany ny famindrapo lehibe avy amin'Andriamanitra zany mbola matoy izao antsika tsiraray avy ka dia isaorantsika Andriamanitra ry rahalasy-ranabavy izay manaraka an'izao fotoam-bavaka izao. Manaraka zany dia makasitraka ihany koa ny mpanompon'Andriamanitra dokotera Navady mbola manome anasehatra sy fahatokisana ary fivelarana amin'izao asa fanompony izao. Eto tsika rahalasy-ranabavy dia hivavaka eo anatrehan'Andriamanitra. Fotoana spesiala ty androany ity satria nomeko ny lohahevitra hoe mifampahery. Maninona moa tsika no ilaina ny mifampahery? Satria zava-dehibe eo amin'ny mason'Andriamanitra ny fampaherezana. Raha misy mandalo fahaketraketrahana, raha misy mandalo ady, raha misy mandalo olana, raha misy mandalo zavatsarotra eo amin'ny fiainana dia ilaina ny fampaherezana. Ny fampaherezana dia amin'ny alalan'ny ten'Andriamanitra. Ny fampaherezana dia amin'ny alalan'ny vavaka. Ny fampaherezana dia amin'ny alalan'ny fifandraisantsika bebe koa amin'Andriamanitra tahaka an'izao fotoam-bavaka izao. Ka zany indrindra no ampaherezana antsika hoe tonga soamantsara isika ao anatin'ity fotoana androany ity. Eto dia manentana anao rahalasy-ranabavy mba ho partazenao ny live, mba ho partazenao satria misy olona ny ilaina mifampaherezana, ilaina mifampahery. Hozy izy amana hoe ilaina mifampahery satria zava-dehibe eo mason'Andriamanitra zany. N'Andriamanitra zany hoe mandefa ny teniny amintsika, n'Andriamanitra ary miteny amintsika hoe mahereza satria misy ady atrehantsika indraindray. Misy zavatra indraindray tena hoe ataontsika eto amin'izao tontolo izao, misy zavatra ho tanterahantsika na ny sitrapon'Andriamanitra io na ny fanateterahana ny ten'Andriamanitra. Ilaina fampaherezana. Tsy dia ilaina loatra ny fanakiviana, tsy dia ilaina loatra ny fandrangitra ady sy ny sisa, fa ny tena ilaina amin'izao vaninandro farany izao dia ny fifampaherezana. Ka dia mampahery androany ho an'ny rahalahiko, mampahery androany ho an'ny anabaviko, ho an'ny rehetra izay manaraka an'ity fotoanandroany ity, ho an'ny mpanompon'Andriamanitra izay manaraka an'ity fotoanandroany ity, mahereza ianao, mampahery anao satria eto ny fanamasina miaraka amintsika, eto ny fanamasin'Andriamanitra anatrika an'izao fotoana izao. Ny fotoana izay arahantsika moa rahalasy-ranabavy dia misy ny famakiana ny ten'Andriamanitra, misy ny vavaka, misy ny fihainoana fampaherezana, ary zay fampaherezana zay dia noko marina androany fa anangana ny fiainanao, hikasika ny fiainanao, ampahery anao ny tanjon'ny ten'Andriamanitra. Tsy matetika mantsika dia mieritritra hoe bedibedy ana foana ny ten'Andriamanitra. Misy fotoana ny ten'Andriamanitra mampahery antsika. Ka mialohan'ny vavaka izay ho ataontsika eto, vavaka fisaorana any amin'ity fotoanandroany ity. Misaotra satria antahian'Andriamanitra ny antsika, nasoavan'Andriamanitra. Be dia be ny olona mety nitady an'ity fotoanandroany ity, be dia be ny olona mety naniry an'ity fotoanandroany ity. Fa saingy izao isika tsiraray dia tena navaha manokana isika. An'izao misy olona mihaino mety tsy fantatro hoe inona ny zavatra mety henony any ambadika any, mety hoe fifanaratsiana, mety hoe fosafosa, mety hoe tepitepy, mety hoe filazana vaovao hafahafa. Fa ianao zao tonga eto are vaovao momba ny lanitra ianao, are vaovao momba anao ianao ka dia mahereza. Mifaly satria tonga eto tsika ary andesika aloha hifony, hivavaka eo anatseha'Andriamanitra. Ninina zavatra tsy mety, ninina tsy araka sitrapon'Andriamanitra satria tsika tia hitan'Andriamanitra. Tia andray fampaherezana tsika, mila mibebaka isika, mila mangataka ny rahan'i Jesosy ampahery antsika. Ary zava-dehibe indrindra sy resaka fampaherezana dia ilaitsika ny fanamasina. Ilaitsika ny fanamasina satria rehefa tonga hozy izy ny fanahy ny fahamarinana dia izy taridalana anareo amin'ny marina rehetra. Ny fanamasin'Andriamanitra koa ampahery antsika, ampahery anao, ampandresy anao ny fanamasin'Andriamanitra. Eto dia mahatsiaro ny zavatra nitranga tamin'ny andron'ny Pentekosta rahalasy-ranabavy. Ny mpianatra rehefa nandeha Jesosy satria ny vanim-potoana ny iainan'i Jesosy Kristy teto moa zany dia misy ny mission tsy maintsy nataony dia misy ny mission. Rehefa vita ny mission dia tsy maintsy miverina nakany amin'ny raha izy. Rehefa niverina nakany fiandrianana izy dia naniraka ny fanamasina izy. Nisy fotoana ny
mpianatra tamin'izany fotoan'izany ny apôstôly tamin'izany fotoan'izany de nitenen'Andriamanitra mihitsy hoe rehefa tonga io fanahy masina io de izy ny ampahery anareo hitaritanana anareo amin'ny marina rehetra satria misy fotoana indraindray ohatsy hoe misy karazana ohatsy ny fahabangana indraindray eo fiainan'ny olona ka iny zavatra tsy ampy iny dia fenono ny fanahy masin'Andriamanitra iny fenono ny fanahy masin'Andriamanitra ary ny fanahy masin'Andriamanitra rehetra manao an'iny opération iny amin'izao vaninandro farany izao ka anapaka asika ny karazana endrikendrika blocage zay rehetra mety ho fahabangana fiainatsika androany nefa melohan'izany vavaka ao ataontsika izany dia amaky ten'Andriamanitra asika zay hitantsika amin'ny Salamo fa 1:30 andininy fa 1:20 ka hatramin'ny fa 4:20 vakitsika ny ten'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Isaorana ne Jehova fa nataony magaga ny famindram-pony tamiko tao an-tanàna mimanta fa hoy izao tamin'ny fahatairako voafongotra tsy eo io masonao aho kanjo ny hain'ny feon'ny fifonako ihany ianao raha nitaraina taminao aho tiavan'i Jehova ry olony masiny rehetra miaro ny marina Jehova ary mamaly dia mamaly ny mpiavinavina izy mahereza ary oka tanjaka ny fonareo dia ianareo rehetra izay manantena an Jehova. Halleluja. Izany ny ten'Andriamanitra. Eo amin'ny 4:20 dia hozy ny ten'Andriamanitra aminao hoe mahereza areo ka tanjaka ny fonareo dia ianareo rehetra izay manantena an Jehova. Etsika dia manantena raha lasirana-pavy manantena isika fa isy fifampaherezana eto ny fankaherentsika satria tanjon'Andriamanitra dia itsika hifanangana tanjona iray ny alehantsika dia ny fiainana mandrakizay fanantenana iray no anantenantsika dia ny miaraka amin'Andriamanitra mba handresy eto amin'izao tontolo izao mba ho asoavana eto amin'izao tontolo izao mba ho tahina eto amin'izao tontolo izao ary io fiainana indraindray io iandrandratsika io dia misy fotoanany Andriamanitra ary fotoanan'Andriamanitra ty andratroany ity ka andetsika hiara-isotra anazy eo anatrehan'Andriamanitra sy hivavaka zay efa nitenena tamintsika teo hivavaka sika. Eny Andriamanitra makasitraka anao zay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy any amin'ity fotoanandroany ity. Misaotra anao zay tompo malala satria tsara ianao Andriamanitra. Na dia nisy fotoana zay indraindray Andriamanitra tena diso fanantenana misy fotoana indraindray mety mimpanaraka an'izao fotoam-bavaka izao mety solafaka Andriamanitra kanefa tsy navelanao ringana izay tsy navelanao lavo zay Andriamanitra fanatsanganao anampaherezinao tamin'ny alalan'ny fitahinao Andriamanitra tamin'ny alalan'ny herinao Andriamanitra ka tonga tsy dia makasitraka satria novelominao ny fananay novelominao ny fonay nampaherezinao zay Andriamanitra ary mangataka ny fanatrehanao mahery vaika izay Andriamanitra ho amin'ny tsiraray avy izay manaraka nyty fotoana ity tsy ho diso antsara Andriamanitra satria fotoana fionana aminao ty fotoana androany ity fanamasinao tario izay fanamasinao kinao nanjaka eto satria tsy vitako amin'ny hery tsy vitako amin'ny tanjako fa milanao afana masina milanao ny heriko milanao ny saiko milanao ny fahalalako rehetra eny Andriamanitra satria amin'izao fotoana izao izay tsiraray avy zay tia hitanao Andriamanitra kanefa misy heloka zay mampisaraka anay aminao Andriamanitra tsy ahitanay ny voninahitra ao dia fonana aminao zany angatanay ny rahanao Jesosy anatio anay tsiraray avy anamasina anay amin'ity fotoana androany ity Jesosy araisy ny fiainanay hoe apela tananao ao antsakanao Andriamanitra ny fananay ny fona ny sainay ray manontolo hoe apela tananao fa blocage rehetra zay manelingela zao fotoana izao teravana eto amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Andriamanitra miasa eto ianao mamelanao malalaka zay ny herinao Andriamanitra tena hoe hiasa no fiainanay tsiraray avy amin'izao fotoana izao sotra tompo amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluja. Amen. Amin'izao fotoana izao satria efa mivavaka teo anatsian'Andriamanitra isika dia atotranao ty hira ty mitondra ny lohateny hoe mahereza foana mahereza raha lasa ranabavy fotoana fampaherezana ty androany ity tena fampaheretsika amin'ny alalan'ny vavaka amin'ny alalan'ny ten'Andriamanitra amin'ny alalan'ny hira ka andetsika anaraka ny hiran'ny TDL amin'izao fotoana izao. Ianao ilay ninzay fatratra hatramizay Nusijay nandalefa natiavo nandalwadi mamay Toreraka ianao na
dia niezaka niaritra ihany ny ady mafy hatrizay matsiaro resy indraindray ianao ilay ninzay ilafatratry atramezay nosetraina nalefa natiavo nandaloady mamay toreraka ianao na dia niezaka niaritra ihany ny ady mafy hatrizay matsiaro resy indraindray mahereza fony anao na maro azy ireo tsy tia fa ianao sy ny ankohonanao ho tahiny Jesosy Kristy mahereza fony anao na mafiazany ady ety fa ianao sy ny ankohonanao ho tahiny Jesosy Kristy lay sakaiza nantenairana fo ianao ka lasa tsy tia ireo fianakaviana dia efa nanadimy satria toreraka ianao na dia niezaka niaritra ihany ny ady mafy hatrizay matsiaro resy indraindray mahereza fony anao na maro azy ireo tsy tia fa ianao sy ny ankohonanao ho tahiny Jesosy Kristy mahereza fony anao na mafiazany ady ety fa ianao sy ny ankohonanao ho tahiny Jesosy Kristy mahereza fony anao na maro azy ireo tsy tia fa ianao sy ny ankohonanao ho tahiny Jesosy Kristy mahereza fony anao na mafiazany ady ety fa ianao sy ny ankohonanao ho tahiny Jesosy Kristy mahereza fony anao na maro azy ireo tsy tia fa ianao sy ny ankohonanao ho tahiny Jesosy Kristy mahereza fony anao na mafiazany ady ety fa ianao sy ny ankohonanao ho tahiny Jesosy Kristy fa ianao sy ny ankohonanao ho tahiny Jesosy Kristy fa ianao sy ny ankohonanao Amen. Soratsika an'Andriamanitra nanaraka niny hira teo iny a mino fa tena hoe nahery ianao a tamin'ny alalany zany tononkira zany ao anatin'ny hoe fifankahirezana mora lasirana-bava zany hoe mifampahery zany a dia ny fitiavana no manosika an'izany ny fitiavana no manosika ny olona anankiray a anatanteraka zany mifampahery zany raha tsy manana fitiavana ianao tsy afaka hampahery ny hafa ny fananano fitiavana ao anatinao ao anatin'ny fonao ary ny anisan'izany ny fitiavana an'Andriamanitra aloha voalohany indrindra no anosika anao hampahery ny hafa ka amin'izao fotoana zao a dia hivavaka isika hivavaka ho antsika rehetra ho an'ny mpanompon'Andriamanitra eran'izao tontolo zao hivavaka isika ho an'ny tokantrano ho an'ny mpino mba tena no maximum an'izany fitiavana izany
maximum fitiavana mpanompon'Andriamanitra, maximum fitiavana an'Andriamanitra. Zany ho ataotsika ao anatin'ity vavaka ity. Ity ao anatin'ny fotoanany vavaka isika. Mila fitiavana izany raha lasirana-bavy. Mila fitiavana izany satria izay ny didy lehibe lazain'Andriamanitra. Mila izany satria eto dia anasa ny mpanompon'Andriamanitra rahalahy tiana hitondratsika ao anatin'izany vavaka izany. Andelo isika mamaky tenin'Andriamanitra izay hitantsika ao amin'ny Matio 2:20 andiny fa 7:30 ka hatramin'ny 7:40. Vakoka izao ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Dia hoy Jesosy taminy: tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary amin'ny sainao rehetra. Izany ny didy lehibe sady voalohany. Ary ny faharoa izay tahaka azy ihany dia izao: tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Izany didy roa izany no hiatonany ny lalàna rehetra sy ny mpaminany. Amen. Hoe tsy raha latino ao anatin'izany vavaka izany ary ao aorian'izay dia anaraka sketsa atsika. Anaraka sketsa atsika izay hoentin'ireto rahalahy reto rahalahy sy anabavy reto izay mampahery tokoa ny zavatra ataon'izy ireo. Ho arahantsika zany sketsa zany ary rehefa vita zay dia manasa anao anaraka fampahirizana foy amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Ka hoe tsy raha latina ao anatin'izany vavaka izany. Mankasitraka rahalahy nanome anjara fitenenana. Voalohany indrindra dia miarabanao izay manaraka an'izao fotoan'izao ary manarakarak'izay koa dia hisaotra an'Andriamanitra ary ihany koa mankasitraka ny mpanompony satria izy ireo no mbola manome alalana, manome sehatra anahy ahafahako mivelatra sy mitombo amin'ny asa fanompoana ary ahafahako ihany koa mandray anjara ao anatin'izao live izao. Araka ny tonom-bavaka izay efa novoaboasan'ny mpanompon'Andriamanitra teo dia ndeotsika hivavaka avy hatrany. Aza miandry anahy hivavaka fotsiny ao fa isika mihitsy no miara-mivavaka any amin'izay toerana misy anao dia asan-drato ny feonao dia andeotsika hiara hivavaka ho andreny mpanompon'Andriamanitra ireny. Ray ny anaran'i Jesosy Kristy misaotra anao zay androany. Hideranao zay mankalaza ary manome voninahitra anao ny amin'ny fahatsarana. Misaotra anao zay tompony amin'izao fotoana satria mbola omena fotoana izay tompo ahafahany mifampivavaka indrindra tompo amin'ny samy mpanompon'Andriamanitra amin'ny samy mpino amin'izao vanim-potoana izao. Tompo teninao dia miteny aminay hoe mifampivavaha mba ahery anareo tompo. Izany indrindra no anatin'izao fotoana izao mba tena ahery zay ao anatin'izao asa fanompony izao indrindra ny amin'ny lalana izay mbola hodiavin'Andriamanitra dia mivavaka manokan'izay ho an'ireo mpanomponao reny sy mpino rehetra mety miaina sedry izy ireny Andriamanitra mety miaina zavatra sarotra izy indrindra amin'ny asa fanompoana izay koa ny teninao hoe tsy mora ny manompy sy manara-dianao ka zany tompo ny fampivavahana eto mba samy ahery zay tompo. Ta io manokana izy ireny Andriamanitra ary apetraho aty anatin'ny fona tsirairay avy Andriamanitra mba tena hifanampy zay hifanohana zay tompo ameny tsara indrindra ny samy mpino Andriamanitra ameny tsara indrindra ho an'ireny mpanomponao reny anohana n'izy ireny na mambavaka zany na rabola zany na materialy amin'ny lafiny rehetra tompo zay azonay fanampiana sy fandrebonana mba handrosany fanjakanao ary koa mba tena ahery ankora ny mpanomponao reny mba afahana mavita ny mission tompo sy izay andraikitra ampanaovina sy sahan'izy ireny tsirairay avy tompo ile fitiavana mihitsy ihany koa Andriamanitra anao ka anjaka ty anatinay aoka tena hoe hifankaty zay ao anatin'izany tompo izay na izay mpino samy mpino na ny mpanomponao Andriamanitra satria tenao lazava ny fitiavana no lehibe indrindra zany fitiavana zany no entinay mandroso zany fitiavana zany no entinay mifampitatana tompo miray fosaina mampanahy mba hampandroso ny fanjakanao hampandroso ny fiangonanao mba tena samy ahery ny tsirairay avy Andriamanitra dia mba tena iserany koa ao anatin'ny fiangonana amin'ny alalan'ireny mpanomponao reny dia mankasitraka anao zay Andriamanitra ary mbola hivavahana eto anatrihanao koa Andriamanitra aoka tena amehery hatrany an'ireny mpanomponao reny ianao tompo mba tena ahery izy ireny amin'ny lafiny rehetra Andriamanitra indrindra ny amin'ny fikolokoloana indrindra ny amin'ny fanabeazana tompo ho an'ny mpino mba tena hoe ahery ny fiangonanao amin'izao vanim-potoana faran'izao Andriamanitra dia mankasitraka anao zay Jesosy Kristy voninahitra dia anao mandrakizay. Alleluia, amen. Tain'i Jesosy io. Tena feo fanatriana Andriamanitra mihitsy ny fotoana aloha tena zany
tena hafa mananiavaka kely fotoanasika androany ay tsatsako a afaizanareo raha zany aminina pizza alaka zao a tsy iza fa ianareo roa lahy tena tsara laza ny fitainana alaka so tsy fitainana kristiana zany malaza faniova fotsika fa andray jesosy dia oka tena mba tsara zany fa fitenena zao zao any zany amin'ny facebook sana zao ny malaza be zany paty amin'ny kristiana tsy malaza aloha le fiadana jesosy tsara tena marina zany zay zao vavina tena mahery dia misy dia zay papairezana zao hoe aloha mba vata mametrarezana tena hoe tsara zany alaka zao zany ry zany alak'izao zany zao fon'andriamanitra fitiavana rehefa napetraka antsika dia tokony fitiavana ifampizanantsika fa tsy zany alak'izao zany fa tena tsara zany tsirety zany tena maro zany aloha raha miova marina toya tsara ny andriamanitra antsika isaoranandreo nanomana ny intsika itsahiny ny zavatra misy eto amin'izao tontolo zao dia be dia be ny karazana virus mandefa fanaketrahana mandefa teny karazana teny tahaka ireny tsy mifampahery ary indraindray rehefa tonga eo anatrehana ralana anabavy ka ohatra tsy manana fifandraisana tsara amin'Andriamanitra dia mivoaka zay zavatra andraisana tany amin'izao tontolo zao fa kosa rehefa teo reo rahalahy reo nampahery an'ilay rahalahy dia tena isaorana an'Andriamanitra hoe aiza ny zavatra tokony arahana ampahery anao eto amin'ny alalany ten'Andriamanitra. Ten'Andriamanitra dia efa diso fatatsika fa aina ho an'izay mahazo azy ny teny ary fahasalamana ho an'ny firehetra rehefa amin'ny alalany fifampahirezana tahaka izao rahalahy sy ranabavy ka mamotsitra amin'ny alalany ten'Andriamanitra dia anova ny fiainan'ny olona anankiray anangana ny olona anankiray ary ny tanjony ten'Andriamanitra dia mba hanana ny olona fiainana sy fanantenanany amin'ny zavatra zay ho avy eo amin'ny fiainany. Mialohan'ny fampahirezana ten'Andriamanitra zay hoentiko eto dia manasana ho hivavaka amin'izao fotoana izao. Raha io mbola mankasitraka anao zay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy raha mbola nomena izao fotoana izao Andriamanitra ahafahana indray mifampahery amin'ny alalany teninao. Tompo amin'ity androany ity dia mangataka mba tena hoe enao ny ampiteny anay eto ary anokatra ny vavaka ianao Andriamanitra ampiasa anay ianao Andriamanitra mba ahafahako mampahery reto rahalahy reto. Mety misy mpanomponao Andriamanitra manaraka an'ity fotoana ity, mety misy ihany koa Andriamanitra mety rahalahy sy ranabavy mandalo farerajerahana, mety misy ihany koa Andriamanitra tratrany ady tratrany fangolian'ny fahavalo, mety ihany koa mitady fampahirezana amin'ny alalan'ny teninao Andriamanitra. Miasay ianao eto Jesosy okenao anjaka eto fa ny fanahy mangala teny dia roaky eto amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tsy mahazo mananjara fa efahana feno eto amin'izao fotoana izao. Isaora Tompo aleluia amen. Amin'izao fotoana izao dia amaky tenin'Andriamanitra isika hoe manahoana Andriamanitra rehefa mampahery olona iray, ahoana ny fomba ampaherezan'Andriamanitra olona anankiray. Efa fantatsika aloha fa amin'ny alalan'ny teniny satria Andriamanitra sy ny teniny dia iray ihany. Mety misy zavatra indraindray atrehantsika ity amin'izao tontolo izao ity, mety tahaka ny zavatra izay nitranga tamin'i Josoa. Fantatsika angamba ty tantara ty ary hoentintsika ampahery amin'izao fotoana izao. Vakitsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Josoa 1:7. Tsy efa nandidy anao va aho koa mahereza sy matanjaha aza matahotra na mivadi-po fa momba anao Jehovah Andriamanitra ao amin'izay rehetra alehanao. Teto zao rahalahy sy ranabavy dia nampahery an'i Josoa Andriamanitra satria nisy fotoana tamin'ny voalohany Andriamanitra dia nampiasa amin'ny Mosesy. Zany hoe na dia teo akaikin'ny Mosesy foana aza Josoa nafantatra ny fomba fiasan'Andriamanitra dia tsy maintsy nampaherezan'Andriamanitra izy satria ny zavatra hitany ny rahany tamin'ny Mosesy mety tsy toy intsony ny zavatra hoentin'Andriamanitra eo anoloany. Mety tamin'ny voalohany ny zavatra hitan'ny Josoa na hitan'ny Farao sy ny firongony nepitany ranomasina mena
fa ny zavatra nitranga jerevy tsara fa firenena be deaibe ny no ny andry raha neny Mosesy firenena ray no ny diva tamin'izany fotoan'izany mbola mity nisy firenena fa neny Josoa dia jereva antsika fa rehefa hidraka ny teny fikasana aka ny tanàna be deaibe ny fahavalo teo be deaibe ny eny mety misy ihany koa ny zavatra natria ny Mosesy fa Andriamanitra mihitsy ny teny aza matahotra na mivadiko indraindray tsika rehefa misy ny fahavalo eo anoloantsika dia mivadika ny fotsika Andriamanitra ino ty zavatra misy ty ino ty zavatra mitrangy ty azaina tonga n'Andriamanitra ny teny tamin'ny Josoa mahereza sy matanjaka tsy efa nyteny anao vaza zany hoe Andriamanitra misy fotoana indraindray miteny amintsika tsiraray avy indrindra ho anao zay manaraka an'izao fotoam-bavaka zao amin'ny mpanompon'Andriamanitra zay manaraka an'ity fotoam-bavaka ty tena mampahery anao efa nandidy anao Andriamanitra efa nandidy anao mahereza sy matanjaka aza matahotra anao mivadiko ninona mety fitranga zavatra misy mety hoe tsika mety neritreritra hoe tena tsy tonga amin'ny fotoanany mihitsy le zavatra tsy tonga amin'ny fotoana mihitsy le valim-bavaka fa ozy Andriamanitra aza matahotra anao mivadiko mampahery anao amin'izao fotoana izao ny amin'ny tranga-javatra zay mety atrehanao ny amin'ny hoavinao ray manontolo mety ihany koa manaraka n'ity fotoam-bavaka ty satria fifampaherezany ty mety olona nandao ny ala tamin'ny toerana nisy anazy mety olona ny ala tamin'ny toerana nametsara n'Andriamanitra anao ianao nandray fanapa-kevitra ianao ka mivily lalana dia mety naratra tany ny fonao mety nivadika ny fonao mety tena ozy izy ianao hoe tena verevitra amin'izao fotoana izao misy tenin'Andriamanitra ty akatsika révélation zay hitantsika ao amin'ny Liko 5:7-10 ka sy ny 20 dia vakitsika ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ty tantara ty raha lasa nanabavy dia tantara n'ilay zanak'Adala inona zavatra nataony ndray ndefa nodiny sainy tena vakitsika ty tenin'Andriamanitra ty amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fa raha nody ny sainy dia hoy izy indrisy maro ny olona karaman'ny raiko manakanina be deaibe fa izao maty mosary eto 20 dia niainga izy ka nakany amin'irainy fa raha mbola lavitra izy dia taza andrainy ary onena azy izy ka niazakazaka dia namihana ny voziny sady nanoroka azy halleloja eto zao nitsangan-dravatra misy raha lasa ranabavy izay zao dia tena hoe mampahery ho an'ny rahalazy miverin-dalana mampahery anareo zay mety ozy anareo fa tena zay nefa tena miverin-dalana fa mampahery anareo zay tea mihana anareo zay tea merina amin'ny fahasoavana izay tea merina anareo amin'ny fahasoavana azay misy ny tanjo ny fampaherezana eto androany tena merina anareo namerina anareo mety efa modiny hoe sainao amin'izao fotoana izao hoe tena an'izao ny fiangonana mideran'Andriamanitra za ty tsy afaka mihetsika za ty mba inona ny zavatra mitranga mety manaraka nyty fotoam-bavaka ty ianao tena mampahery anao efa miandry anao le rainao jerevy tsara zao ny zavatra nataony ny rainy tsy nametsina anazy izy hoe nolaninao tany ny vola nanao tsy nety ianao nanao foana ianao fa ny rainy vao nahita anazy alavitra dia efa fifaliana ny andrasany ary jerevy tsara hitantara io fa tena mampahery io raha lasa ranabavy tena hoe tsy nijeritsa zavatra nataony tany hoe lany tamin'ny fafinaretana tamin'ny filana tany ny vola ny rainy fa nafaly fotsiny dia zay nahery izy tonga teo anatrehany rainy nivelona ndray fanantenana hoe any atrany raiky zao misy ny olona zao karaha mahany raiko any manana trano manana zao misakafo zany efa mity zao ny toerana misy nakivy satria nakatoerana hafa nakatoerany fahakovina nakatoerany fahampitena tena ndray fanapa-kevitra niverina tamin'ny rainy andeha tsika mbola maki tenin'Andriamanitra ho antsika zay efa mijoro inona ny zavatra tokony ataotsika tsika mila mifampahery taka an'ilay siketsana raha tsika teo mampahery ny rahalahy mampahery ny ranabavy ninina situation misy aza tsaraina izy aza vela izy hoe ho teniteneninao petipetesinao fa omeri fitiavana izy raha lasa ranabavy atoroy anazy ny lala tsara ampaherezo izy amen andehantsika mbola amaky tenin'Andriamanitra farany zay hitantsika ao amin'ny Timoty 2:5-12 andeha vakitsika ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mazotoa manolotra ny tenanareo amin'Andriamanitra olona voazaha toetra dia piasa tsy mahazo henatra mizara tsara ny teniny fahamarinana teto zao voambaran'ny tenin'Andriamanitra zay
nampaherezana antimoty alaviry ozy izy ny fibedibedena foana raha tia ampahery olona isika alaviry ny fibedibedesana oka anao a tena azoto anolotra ny tenanao elenanao le manolotra ny tenanao matoy anao zay manolotra ny tenanao an'Andriamanitra dia efa manana zay ianao tanjona hoe anolotra ihany koa ianao ny tenanao an'ny hafa satria izy ny ten'Andriamanitra tsy misy manana fitiavana lehibe noho zao a dia manolotra ny ainy amonjy ny sakaizana zany hoe mila fanolora-tena fanolora-tena ao anaty ain'Andriamanitra antena tsy vakitsy averintsika la 110 mbo saitsainy tsara mahazo to manolotra ny tenanareo amin'Andriamanitra olona voazatoetra dia piasa tsy mahazo henatra fombara ny ten'Andriamanitra zany tsy mahazo henatra zany hoe isika zany tsy mila mihitsy hoe menamenatra amonjy ny hafa anangana ny hafa fa ilaina anao miroso ma-encourager ny tenanao ampahery ny hafa aza mipetraka amin'ny toerana zay toerana tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra mibedibedy mety hoe misy fotoana indraindray misy reny olona reny tena hoe manohy ny lalany ihany ozy izy reny olona reny fa indraindray tsika nena asehon'Andriamanitra tena hoe anaka anazy reny ampahery anazy reny avlio lalana izy aza bedibedesana izy aza fosafosaina izy raha lasy ranavavy ome fitiavana izy satria zany dikan'ny fampahery dia hoe korazy foana ianao rahalahy mantsoy ianao mifampona satria Andriamanitra fahasoavan'Andriamanitra matoy zao anao fahasoavan'Andriamanitra matoy zao anao am'izao fotoana zao tsika dia manasa anao satria zay mifampaherezana foy ao anatin'ity ira ty dia manasa anao am'izao fotoana zao anaraka nyty ira ty hoe ny fahasoavan'Andriamanitra zay raha tsika mitarika ndrina raha mamonjy nefa melohan'zany anarahantsika n'zany zany dia manasa anao am'izao fotoana zao hiara isotra an'Andriamanitra tamin'ny alala zay tena Andriamanitra minao fa tena hoe ampahery ny hafa ianao ampahery andreo raha lasa ranabavy ame fitiavana ame zay tena hoe maximum ho azy ireo ka andeha isotra an'Andriamanitra isika amin'ny alala zay fampaherezana zay raha io mbola misotra anao zay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy raha menao fotoana ahafahanay Andriamanitra ny fampahery teto tamin'ny alalan'ny teninao Andriamanitra araky ny teninao fa nandidy mihitsy ianao tena hoe niteny ianao tamin'ny Josoa ary niteny ianao aminay tsiraray avy mahereza sy matanja aza matahotra na mivadi-po tompo eo anilanay atsany ianao miteny aminay ianao hoe maherezany tompo malala eto zay dia makasitraka ny amin'izany teninao zany ary oka ho velo anatinay Andriamanitra ny fitiavan'Andriamanitra tsy bedibedy na anakikiana ndray raha lasy ranabavy reny fa ny fitiavana eo anatrehana azy reny misaotra anao zay tompo malalany amin'ny teninao amin'ny anaran'i Jesosy alleluia amen. Magala sani se uva mikyu ayauka yaraka ananda tanya narani isi ya Mangala sani se uva mikyu ayauka yaraka ananda tanya narani isi ya
Halleloia. Dia raina ny tompo hatao anatin'iny ira fanandratana an Jesosy Kristy iny. Amin'izao fotoana izao dia efa ifarana ny fotoanantsika araky ny thème zay nentsika hoe mifampahery. Tia-pahery manokana an'ireo rahalasy sy ranabavy zay atory amin'ity androany alina ity. Tsarovy tsara fa misy anjely marobe miaro atsika. Tsarovy tsara ho anao zay miasa. Mety indraindray fa tena mitaraina hoe tena reraka. Tena hoe ny vatana ray manontolo manaky sako. Tsarovy tsara fa ameno hery anao Andriamanitra. Mahereza foana fa ny tanjona ho tsatsarinao io araky ny ten'Andriamanitra zay hitantsika ao amin'ny ohabolana 7:20 izy ny ten'Andriamanitra mane raha mbola isokoa ny farany dia tsy foana ny fanantenantsika. Tsy foana ny fanantenanao, mahereza foana fa ny farany dia tsy maintsy misy. Ny tompo efa ho avy any amin'ny raha alinantsy. Mety zavatra tsy hatsika io ne zavatra kely sy bitike fa rehefa any amin'ny tompontsika dia iaina amin'ny fiainana mandrakizay. Ka andesika hiaraka hivavaka ho anareo zay hiara isotra an'Andriamanitra asika tamin'ity fotoana androany ity ary avita zay dia ndray nitsodrano eo anatrehan'Andriamanitra. Andriamanitra makasitraka anao zay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Raha mbola nomena fotoana zay Andriamanitra nafanay niaraka nivavaka teto Andriamanitra, nametraka ny fiainanay teo anatrehanao, nanandritra anao Andriamanitra, nandre fampaherezana tamin'ny alalan'ny teninao Andriamanitra. Eto zay Jesosy malaly dia mitondram-bavaka anatrehanao ihany koa ny alina nay tsiraray avy. Tena hoe tahinao Andriamanitra, asoavinao ny vahoakanao tsiraray avy. Ambininao zay Andriamanitra amin'ny toerana rehetra zay ataonay Andriamanitra, amin'ny asanay zay alehanay Andriamanitra. Tena oka ny fahatsaranao, oka ny voninahitra Andriamanitra hiaro anay amin'ity alina ty Andriamanitra. Raha misy atory zay Andriamanitra dia tena hoe mivavaka izay Jesosy malaly tena isany tsely marobe hiaro anay tsiraray avy. Ary taio ihany koa Andriamanitra ireo olona zay mbola mety anatanteraka ny asa adidy manandrara tompo malala andraikitra isan-karazany zay ataony Andriamanitra. Taio izy ireo Andriamanitra ka ny fahasoavanao nanaraka anazy ireo Andriamanitra, ny famindraponao amena anazy ireo Andriamanitra. Eto zay dia makasitraka satria no tahinao ty fotoana androany ity, no tahinao ny tsiraray avy, nampaherezinao Andriamanitra ny vahoakanao. Tompo misaotra satria no tahinao ty fotoana androany ity, tena hoe natsaranao zay tsiraray avy, ny fahatsaranao nanenika anay nanomboka tany atapindohanay ka hatrany am-paladianay Andriamanitra, dia ny fiarovanao magaga tena hoe narovanao tamin'ity fotoana ity. Misaotra Jesosy satria tahinao ny tsiraray avy mba ho voninahitsy ny anaranao. Halleloia, amen. Ndeha arazara teny pasoavantsika dia hitantsika amin'ny Salamo 7:20 ataovy aminao eny tokoa fa soavana samindrapona naraka amin'ny andro rehetra iainako dia hitoetra ho tsan'i Jehova andro lava aho. Amen. Dia samy tahin'Andriamanitra tokoa.